Resaka réforme foncière toy nataony monsieur mbola eo ny tena tiako ifampiresahana amintsika hoe ahoana no ny fandehany. Za moa raha natsony monsieur ihany le hoe mba tiako ianao mba te hanao fanazavana amin'ny mpiara-miasa aminay ato amin'ny FCA. Iza ho le olona makeo satria arakaraka an'izay dia zahatra nyteneny moa zany dia olona mpanao tantsoroka ny tantsany zareo reo. Ary resaka agricole ny tena resahana eo. Dia avy hatrany tao an-tsaiko zany dia le hoe inona ny fifandraisan'ny fananantany sy ny fambolena. Izay ny heveriko hoe ifampizarantsika androany. Fa anatin'izay zany mamerina kely hoe naninona moa efa voalazany mbola teo hoe naninona moa tsika nanao le réforme foncière fandaotsika iroso amin'izay. Banque le soratra ouais le te hitany lamosika izany misy maka. De la réforme foncière malagasy araka ny tenen'ny monsieur Elias teo moa dia hoe ialana tsiny satria teny frantsay ty fa le fanazavana ataontsika amin'ny teny gasy satria tsy dia nisy loatra le fotoana nafahana namadika an'izy amin'ny teny gasy sady sarotrarotra kokoa misy terme amin'ny teny gasy tsy voalaza sady tsy mazava raha tsy voasoratra amin'ny teny frantsay. Inona moa zany ny tena zava-dehibe noentin'le fanavozana ny fananantany. Anankitelo zany izay hoentiko aminareo eto ifampizarantsika. Voalohany aloha dia eo amin'ny lafiny lalàna juridika hozy izy. Ny zavatra lehibe indrindra hatramin'izay ny hitantsika rehefa makany ambanivohitra tsika dia rehefa misy tany eo dia izao foana ny tonentsika hoe tany mpanjakana io. Ary nahakehitriny ary tsika rehefa miresaka amin'izay dia miteny foana tsika hoe tany mpanjakana io. Na dia efa hoe dadany dadabe ary nefa mipetraka eo mbola izay foana ny tenentsika hoe tany mpanjakana io. Dia io le olana satria tany Madagasikara rehetrarehetra nataontsika hoe tany mpanjakana io. Nefa araka ny tenen'ny Patrakala mizesta be nareo hoe nareo ny tatana an'izy rehetrarehetra nefa tsy manana an'le moyen nareo ahafahana manao azy. Zay le zava-misy. Inona natonga an'izay? No le fitenenana hoe tany mpanjakana daholo io. Zay le natonga antsika le miteny hoe présomption de domanialité. Raha tsisy tompony io tany io, raha tsy manana titre io tany io, raha tsy manana sata-tany manokana io tany io dia tonga dia hoe tany mpanjakana io. Inona ny fanavozana nentin'ny noentintsika tamin'ny 5 dia hoe andao ravana zay. Asorintsika le atao hoe présomption de domanialité. Fa ny zavatra ho ataontsika dia le hoe alao ekentsika hoe zay sitraka tamin'io tany io dia izy ny tompony. Dia zay le ataontsika amin'ny teny frantsay hoe présomption de monsieur Mbola de propriété. Na tsy manana titre azy ianao fa voaporofo ny manodidina hoe ianao ny efa nanajara an'io tany io dia alao atao hoe manana zo ianao eo amin'io tany io. Zay le fanavozana lehibe indrindra nentina. Raha any ambanivohitra nareo tany amin'ile nataontsika hoe domaine national, tany mpanjakana, tsy nanana titre nareo, tsy nanana ninona nareo, ka condition ko hoe tsy misoratra amin'ny anaran'ny asekina le tany fa tena hoe tsisy tompony dia efa noheverana hoe manana zo ianao zany ao anatin'izy io. Izay natonga antsika an'le teny hoe présomption de propriété. Heverina fa tompony sahady ianao. Zay no namorona antsika n'le lalàna hoe propriété privée non titrée. Fanananao le izy nefa tsy nazahoanao taratasy. Fanananao satria ianao nefa nisitraka ela be teo. Zay le fanavozana lehibe noentin'ny tamin'ny 2005 aty. Rehefa noho zany dia ny sata-tany rehetrarehetra ny lalàna momba ny fananantany zany dia navozana arakaraka zay zavatra zay. Teo amin'ny lafiny teknika koa dia nisy fanavozana noentina. Io le tenentsika hoe asivy-pilofo daholo eraky Madagasikara. Saritany zany io raha raisitsika ny commune manana saritany tsika avy amin'ny zanabolana carte. Mazava le izy hoe reto ny valapariako, reto ny tsy haiko inona intsony ny filazana azy
hita eo karaha mandeha any amin'ny birao ifotony fananantany ianao zany dia tokony hitanao hoe aitika le fokontany misy an'izao entiny misy ny tanimbolon'ny rakoto ity le mangazo nambolen'ny rakoto ity le ty fototry ny kily ty no faran'ny ny tany rakoto zay le hita eo raisiny izy io alaina amin'ny saritany ampiasaina ny numerika ozy izy tsika zay ny esan'ny anenivon'ny sampandrarany fananantany sy anenivon'ny guichet français ahafantaranjareo zany eny amin'ny birao sahady no mijery hoe zao kay fandehan'reto parcelle reto ary zao satatany misy ao anatin'izay commune zay pilofo moa le nyresantsika teo anatin'le fanontaniana reny moa nanazavany hoe inona moa zany le atao hoe pilofo ny anankiray ny zava-lehibe indrindra dia ny hoe nanangana tsika teny anivon'ny commune ny birao ifotony fananantany satria maninona birao ifotony ny olana nisy araka ny tenen'ny mbola teo ihany zany hoe voatery itsika zany miakatra eny amin'ny sampandrarany fananantany zay mety any amin'ny 100 km mety mandritry ny 3 andro ianao mandeha tongotra na bisikleta makany ivezivezy iza moa no mahafantatra ny olana misy raha resaka fananantany raha tsy ny olona iny fotony ahoana moa ny ahafantaran'ny olona ety Antananarivo zay problème mety misy any Bezaha Mahafaly any manararoatra amin'ny teny an'izany fa samihafa zany fa dia hoe le lavitra dia le hoe alao ny olona eo fotony mihitsy no manapaka hoe inona raha iza ny tompon'ity tany ity ary ahoana no ahafahantsika mamaritra an'izay ary rehefa natsangana ny birao fotony fananantany dia nidika an'izay dia le hoe misy droit de propriété dia ny certificat foncier no avoakany ny birao ifotony fananantany zany dia mamoaka ny karatany ary ny sampandrarahany fananantany dia mamoaka ny titre samy fitaovana entina manamarina ny zoanao na ny titre na ny karatany na certificat foncier eto somary anao fimezana kely amin'le hoe tsy mitovy ny fomba azahoana titre sy ny fomba azahoana certificat foncier efa nazavaiko teo le hoe ny fomba azahoana titre immatriculation na cadastre inona no atao mahita tany ianao mandeha manatina sampandrarahany fananantany ianao madame manangatanana ianao le hoe za tompoko dia mahita tany ary fa mba sorato amin'ny anarako io fa dia omeo anahy satria tamin'ny mpanjakana le izy anazy le izy tsy azonao rombasana fa angatanao le izy hoe omeo anahy ty tany ity zay le izy any fitondram-panjakana any sampandrarahany fananantany zany am'izay an'le izy ny tany zay le fomba na immatriculation collective na immatriculation individuelle na cadastre zay le fomba azahoana anazy ity amin'ny propriété privée non titré zay tsy mitovy amin'izay tsy manangatanana ianao fa tany efa anao le izy satria ianao nefa misitraka fa tsy anananao taratasy ny taratasy anananao dia le tenen'ny mbola teo hoe petit papier fa makany amin'ny commune ianao satria efa misy bif eo dia miteny ianao amin'le commune hoe atsotsoroka le izy ory monsieur le maire efa mipetraka teo efa mipirofoko aminao fa hoe zany nanajara an'io fa sorato amiko amin'izay ty tany ity zay le mahasamihafa azy ny anankiray manangatanana le hoe pardon monsieur mba me donner moi ce terrain là fa ny anankiray dia le hoe monsieur le maire ity tany ity zany efa teto dia mangataka aminao anamarina tokoa fa anaty tany ity zay le mahasamihafa azy ary tsara tazomintsika tsara mihitsy nizay rehefa manazava an'ireo tany tsara eo tsika hoe taninao raha tadidinareo tao anatin'le objectif dia nytenen'ny mbola teo mbola averika eo moa zany izy rehefa avy eo dia ny hoe sécurisation massive et formalisation des droits fonciers non écrits formalisation des droits fonciers non écrits efa manana zo ianao fa mila soratana le petit papier iny zany tsy tokony hoe menao rery any ny fotony any ny fampilarana izy fa légalisé o iny soraty zay fotsiny le tantara kely tiako ananovana ny farany moa eo amin'ny lafiny ara-tsosialy dia le fametrahantsika n'le hoe comité
commission de reconnaissance locale. Tsy hoe monsieur le maire akory no miteny hoe ny ara fa omeko anao. Tsy monsieur le maire no manao sini an'le certificat foncier. Fa misy les commissions de reconnaissance locale zay midina eny fotony. Tena midina eny fotony izy a, miaraka amin'le mpangataka an'le parcelle na terrain, miaraka amin'ireo olona manodidina, miaraka amin'ireo ray aman-dreny zay heverina hoe manana maizy azy a eo amin'ny fokontany, manamarina tokoa hoe izy raha kotokotrany a no efa nanajary a an'ity tany ity. De misy PV a mivoaka avy eny. Iny PV iny a no hoentina any monsieur le maire, de monsieur le maire zany rehefa avy eo a manao sini hoe marina tokoa fa anao ty zavatra ty. Zay le fanavozana lehibe indrindra. De eo mantsy matetika ny sous-entendu, ny hevitra ambadika amin'le fanontaniana hoe inona ny valeur juridique ny certificat monsieur Joly. Zay moa le izy. Joly. Ohatrany somary efa mataonany maromaro ihany mantsy tao anatin'le sehatra dia efa fantatra hoe raha mametraka ty fanontaniana ity izy a, inona le hevitra ao ambadika. Zay le izy zany. Tsy mamely io, tsy zay le eritreritra ao. Fa le expérience niainana nefa nafatarana an'izay hoe tsy maintsy misy foana zay fanontaniana momba ny valeur juridique na terrain zay. Dia zay no tiako hamalina anazy hoe ahoana ny fomba nazahoana n'iny certificat juridique iny. Taratasy iny manamarina ny zoanao, fa ny tena zava-dehibe dia hoe ahoana ny fomba nazahoanao anazy. Eny tompoko tohizantsika. Tsy amerina an'ity angambany ahako fa io nefa nazavain'ny mbola teo. Fa averiny kely fotsiny hoe ny azavaiko fotsiny dia amin'le hoe objectif. Fa maninona moa no nitenitsika tamin'ny 5 hoe demande massive, répondre à une demande massive en sécurisation foncière. 330 000 titres ny nangatana tamin'izao fotoana izay a, tsy naharaka ny fitondram-panjakana. Dia niantona teo ireo demande reo. Dia le hoe andao amaly an'izay fangatahana zay. Ahoana ny ahafahantsika mamaly an'izay etaetany vahoaka zay a? Solution anankiray dia le hoe omeo en commune. Apartao eny amin'ny commune ny fitantanana an'izay zavatra zay a, mora kokoa sady vetivety kokoa ary tsy lafo e. Zay moa le hoe tsy mora. Vetivety tsika dia ma-sécuriser le olona mangataka. Dia miteny izy hoe droit foncier non écrit, dia io le tenentsika hoe le petit papier le nazavaiko teo. Miteny koa izy hoe régularisation du droit foncier écrit. Fa maninona moa ny droit foncier écrit ny régulariseny? Dia eo le resaka boky rovitra. Ahoana ny ahafahantsika efa écrit le zoanao efa misoratra fa tsy hitao satria misy le boky rovitra. Andao jerena daholo zany zavatra zany. Tsy miforoporonina akory le objectif io fa niainga avy tany amin'le constat. Inona daholo le olana tokantsika nydroso tamin'ny fanavozana ny fananantany. Monsieur mbola nge na apresaka eo ianao ny zany reraka fa ianao mampiresaka. Fa maninona ary tsika nydroso tamin'ny hoe fanavozana ny fananantany. Hitatsika tamin'ny 5 nanao an'le fanavozantsika. Dia tamin'ny 2015 andray dia hoe andao avozina. Fa maninontsika nakandray hoe itendray hoe tamin'ny 2015 hoe andao avozina. Monsieur mbola toiletten'ny vehivavy ihany fa tsy ny toiletten'ny lehilahy. Satria nisy tombana natao tamin'ny 2014 zay natao eraky Madagasikara hoe aiza ho aiza amin'ity mise en œuvre ny réforme foncière araky le fanontanianao teo. Dia rehefa natao ny fanadiadiana dia hita hoe tsara le réforme. Tadidinareo moa tany amintsika rehefa mahazo bulletin dia zao le soratan'le directrice eo. Tsara fa mbola mety azo atsaraina. Tsara fa tohizo. Tsara le izy. Ary teneniko anareo fa tamin'izany taona 2015 zany anisany hitan'olona hitan'izao tontolo zao ny fananantany eraky ny zao tontolo zao. Satria tsika no sana nanapaka an'izay le hoe esoritany zany présomption de domanialité zany. Betsaka ireo firenena afrikanina mitovy amintsika na ny lalànany fa tsy sa. Fa tsika nydroso tamin'izany ary be da be ny firenena tonga teto ary nianatra tamintsika. Ny indro kely dia zao itsika indray no malay finosana. Mandroso tsika dia miembotra, mandroso tsika miembotra.
Rwanda nangalatahaka atsika, Burundi nangalatahaka atsika, nangalatahaka atsika. Maromaro ireo firenena West Africain fa zany hoe zao tao anatin'izay 5 taona zay lozany lavitra indray tsika fa tsika ohatrany mbola mitavozavoza zay le somary mampalahelo. Dia eo le tenenina hoe orzarao amin'ny FCA moa zany sa CSA ampio zay anavao anty lalàna ty fa aza de variana mivory manao atelier fotsiny e. Tsy hoe frappe zany a fa zay zavatra hitanareo eny fotony kosa e. Raha hitanareo hoe mahasoan'ny vahoaka malagasy, raha hitanareo hoe mahasoan'ny tatsaha dia mba hoety miakatra anindry amin'ny fitondram-panjakana hoe ity any hitanay fa tombotsoan'ny raha anao politika publiktsika. Ny zavatra nisy koa zany a dia ny hoe andao a iroso amin'ny fanavozana fandroantsika satria hatramin'izay tamin'ny 2005 dia zao no natao sécuriser le olona sécurisation foncière ny tena betsaka e. Ny tsy ampy tao anatin'izay dia le hoe inona ny fifandraisan'ny fananantany a sy le secteur hafa reo, inona ny fifandraisan'ny fananantany a sy ny secteur agricole, inona ny fifandraisan'ny fananantany a sy ny resaka environnement. Merci miora mena anao a inona ny fifandraisany a ny fananantany a sy ny tourisme. Tsy nisy zay zavatra zay hatramin'izay kanefa zay zavatra rehetrarehetra ataotsika dia tsy maintsy mifototra amin'ny tany ka nahaporisika ny tantsarynareo hoe andana mamboly ampitombony vokatra ka raha tsy milamina ny saina hoe mbola tsy misoratra amiko ty tany tya tsy hiroso amin'izay izy. Dia ozy izy tsika hoe amin'ity a andao hoe verina zay zavatra zay mba hirositsika hoe ny fananantany amin'izay fotoan'izay tsy natao sakana ho an'ny hafa fa natao fitaovana ampandrosoana ny secteur hafa. Zay a ny veritsika tao anatin'ity politika ty. Dia zay ao anatin'izay dia ozy izy tsika hoe ny tanjona amin'ny akapobeany dia le hoe ataotsika kitro hifaharan'ny fampandrosoana ny fananantany. Misy a hifandraisana amin'ny politika rehetra. Eteto moa mipetraka le fanontaniana satria hoe tantsaha manampy an'ny tantsaha tsika ao anatin'ny sehatra zay le izy dia oza hoe inona moa zany ny fifandraisan'ny politika n'le fananantany a sy ny PSAEP, politique sectorielle agriculture élevage et pêche. Ohatrany somary endratra kely ateo ny ianan'ny monsieur Elias teo satria ohatrany hoe lasa niova moa izy io, lasa tsy PSAEP atsony, ohatrany hoe PCA, lasa PCA zany izy zany amin'izao fotoan'izao fa tamin'ny nanaovana ny ty moa zany dia mbola hoe PSAEP. Zay le zavatra misy. Inona raha ny fifandraisana mifanampy ve reo sa tsy? Iverenako le satatany raha nanavao an'ny lalàntsika misy an'le lalàna zay atao hoe 2005 019 io no mampiseho ny satatany a misy a eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Inona daholo moa izy ireo monsieur Mbola? Ndray zany a misy karazany anankitelo izy. Lefa nataony mbola teo ihany izy io fa ny anazy nataony mitsangana ohatran'izao sady nataony loko tsara tarehy fa ny anahy moa tsy dia tsara tarehy dia nataoko ohatran'izao le izy. Dia misy le ataontsika hoe tany-panjakana domaine de l'État, dia misy ny ataontsika hoe terrain de personne privé, dia misy le ataontsika hoe terrain statut spécifique. Io monsieur Miora le ifampizarantsika hoe inona daholo ary aloha ny lalàna. Eto tsika tsy hiditra ny antsiprian'ny lalàna fa dia tenentsika hoe inona daholo moa le zavatra misy. Ny tsara ho fantaritsika zany dia hoe nanomboka tamin'ny taona 5 sy 10 arivo a dia zao indray a ny lalàna zay mifehan'ny fananantany eto Madagasikara. Ao anatin'ny domaine de l'État inona daholo ny misy eo. Dia misy le ataontsika hoe domaine public, dia misy le ataontsika hoe domaine privé. Le domaine public amin'izay fotoan'izay a dia ny ataontsika hoe lalana publika reny, ny renirano publika reny, zay toerana rehetrarehetra ka ampiasain'ny be sy ny maro a dia reny le ataontsika hoe publika. Ny port publika reny, ny aéroport publika reny, tsisy manana ny tany manokana zany a fa hitambarantsika ny mampiasa azy fa atao soratantsika amin'ny anaran'ny
fanjakana le izy zay mahatonga an'izy hoe domaine public de l'État. Fa ankoatran'izay a ny fitondram-panjakana fanjakana koa dia heverina fa hoe personne morale. Zoany koa ny manana tany dia io le ataontsika hoe domaine privé de l'État. Ohatranao, ohatrantsika isika rehetra zao manana zo ny fitondram-panjakana na anatany. Dia io le ataontsika hoe domaine privé de l'État. Ny domaine de l'État zany a satatany manokana. Akoatra ny fitondram-panjakana zany a itsika manokana. Itsika koa dia manana zo ananatany. Dia io le tenentsika hoe terrain des personnes privées. Tsika zany le privé zany amin'io amin'izay fotoan'izay. Misy karazany firy a reo tany reo, dia misy karazany anankiroa. Na le tany izay azontsika avy amin'ny tany mpanjakana, io le niteneniko hoe atsangano ny tanana dia excusez-moi monsieur je voudrais ce terrain. Dia iny le ataontsika hoe titré iny zany. Dia le anankiray indray a le efa teo tsika nisitraka dia manatona ny monsieur le maire tsika dia le hoe monsieur le maire mba meo ana amin'izay io tany io, sorata amin'ny anarako amin'izay izy. Io le propriété privée non titré. Ary ny satatany fahatelo dia le terrain statut spécifique. Tsy dia mahita tsara moa masoko eto fa ny terrain statut spécifique dia le ataontsika hoe reny le aire protégé reny. Tout ce qui est environnement, inona moa PCDI, parcs nationaux, inona daholo moa reny zavatra reny monsieur Mur? Misy maromaro izy monsieur Mur zany. Zany hoe ny satatany manokana zany le izy zany a fitondram-panjakana ihany no mitatana le izy zany mazava ho azy. Fa ny tena afantarantsika an'izany zany dia le hoe le parcs nationaux reny. Mety misy koa reny le hoe pâturage, mety misy koa reny terrain hafa reny a zay tsy tafiditra anatin'reto satatany anankiroa reny zany a dia reny le ataontsika hoe terrain statut spécifique. Manana satatany manokana. Iverenantsika le aty amin'ny domaine privé de l'État. Ao anatin'ny domaine privé de l'État tsika, ao tsika no manangan-tanana hoe mba hameo anaty. Olotsotra ny fanjakana amin'izay fotoan'izay a manana tany a, afaka mameny tany izy a, afaka mivarotra tany izy. Eto le tenentsika zany hoe ny domaine public tsy azon'olona alaina, tsy azon'ny fanjakana amidy a, satria iraisan'ny be sy ny maro le izy. Aty amin'ny domaine privé zany a dia mizara roa. Misy a le domaine privé de l'État zay titré amin'ny anarany fanjakana maha olotokana anazy zany. Dia misy koa le terrain non titré et non occupé. Sady tsy nahazo titre le izy a, ny tsisy olona misitraka. Tena le mbola tany ngazana tsisy niny. Aza mitenitsika hoe inona moa le lalana makany Majunga iny? Any Etapiketsa. Mandeha entsika dia ozy izy tsika hoe tsisy olona mipetraka eny. Mijanona ianao amin'ny 4x4 anao dia manaova nge ohatr' izao fa tonga dia fa maninona anareo no mamariparitra ny tanynay. Reny ataontsika hoe terrain misy tompony reny. Fa misy any kotahoda any zany dia tena ataontsika hoe misy terrain tena tsisy tompony. Reny zany dia tonga dia ataontsika hoe alao dia efa mena ny fanjakana le izy. Raha mbola hita hoe ary mbola proof hoe tena tsisy mipetraka le izy. Dia ny titré zany na titré au nom de l'État na le izy ny affecteny. Raha mahita n'le affecté tsika dia terrain amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana fa na io ny affecteny tany amin'ny ministère ny environnement, na io ny affecteny tany amin'ny miaramila, na io ny affecteny tany amin'ny ministère ny agriculture. Eto moa ny zareo amin'ny agriculture moa le ohatran'ny resabe le tany nanisana dia ohatran'ny resaka politika be. Reny zavatra reny tsy titré au nom ny ministère ny agriculture fa affecté au nom ny ministère ny agriculture. Ministère ny agriculture dia fanjakana koa, zanaky ny fanjakana izy io. Fa dia hoe noho ny antony manokana izay ampiasainareo an'ity tany ity dia menay anareo ity tany ity aloha ho ampiasainareo. Affecté le izy tsy midika izay hoe définitive. Ka raha misy anoany ministère mivarotra an'ireo tany ireo dia efa tsy ao anatiny ara-dalàna izy. Zay le zava-misy. Fa raha te hivarotra izy tsy maintsy miverina aty amin'ny fanjakana aloha, ny fanjakana ihany no manana zo anome anio any amin'ny hafa. Resa be izay resaka affectation zay
satria na ny ministère ny santé dia manana tany be tabe na hanaovana CSB na hanaovana hôpitaly fa misy ara-mipetrapotsiny na ny agriculture raha maneran'i Madagasikara misy an'izany aza ela tsy nampiasaina dia matetika ara rehefa retraite ravina moa ianao ny retraite monsieur Atsa afaka folo taona dia teo izy dia za kosa ve efa tetiny na retraite anahy dia tsy alaiko dia tsy mety izay raha ohatra ny hoe tanin'ny agriculture no alainao fa na izy miverina amin'ny fanjakana aloha dia alefany aminao zay koa nefa tsy midika hoe tsy misy le zavatra fa misy aminay zay le hoe sondray loasa tsy lozan'izay kamara misy ihany io mahita lalana ambany tany dia mamoaka titre zavatra zay toizantsika le izy dia eto zany mipetraka zany nareo zany mety anontanian'le tantsaha ay zary zany zay no mahita mety ahazo tany raha zao ny zavatra misy zay le fanontaniana mipetraka matetika apetraky ny olona hoe tady tany zany zay dia izy nanareo zao koa nge mety hiteny hoe zay koa ny tady tany efa nga ho an'ny tantsaha ihany fa mba omeo zay dia ho zao hoe andaotsika rehetrarehetra reto any Moromania fa ry zareo rehetra zany mizara tany any raha tadidinareo zay le nyteneny teo zarao io tany io hoe sa tsy zay raha namana zarao io tany io izy ny anina teo dia ho zao hoe hitanareo amin'izay zany le fomba hoe ahoana ny ahafahana maka tany tsy miteny fotsiny tsika hoe zarao le tany satria zany le fitenena aloha hoe zarao le tany zany dikan'izay misy tompony ao fa na io tompony io tsy mahay mampiasa na tsy hitan'le tompony le izy fa itsika efa nandalo fianarana manana raisonnement tsara dia hoy zao hoe hitatsika daholo zany hoe inona daholo ny pitsopitsiny ahafahantsika mangataka tany dia aleo manaraka an'izay itsika raha azoko tsara zao ny tany izay nisy ny fifindramonina tany Moromania io tsy tadito ny anaran'le commune na le monsieur le maire fa ventiventy iny Mandrosonoro effectivement tena malalaka be le tany ary mandroso nitadito fotsiny tamin'izay hoe raha andeha hoany alao avy aty Morondava mandalo fa raha avy aty nefa faritany any Moromania le izy fa tany mamokatra le izy any tsisy mahita a Moromania somary région nitongilana aty amin'ny côté aty daholo ny olona mivangongo sy mamboly fa le côté aty amin'ny ouest zara raha tsisy olona zay le politika mpanjakana amin'le migration hoe mbatakataka reo olona reo mba hifindraria amin'izay tsy mitongilana Madagasikara ngilana oatra zao tsy izy satria atikatra amin'ny côté est ny Ambositra ny olona mipetraka fa ritsy izy any zany misy tany tamin'ny voalohany zany nataontsika hoe reo le terrain non titré non occupé azontsika taony mandeha ihany une fois vo occupenao le izy tafiditra ao anatin'le propriété privée non titré ka raha misy guichet ifotony fanana tany zay natsangany matoy misaotra ny zareo amin'izay tantsorika zay any le olona mangataka an'le tany amin'izay fotoan'izay satria efa napetraka eo ry zareo raha tsy diso anisan'ny condition azahoany zareo tany zay zavatra zay oui monsieur Mbola ay zarany atsika rehefa nijerena zany misy an'ity lettre de politique agricole tamin'ny 2015 nahazoko an'izy io ny secrétaire général moa ny ministère ho avy eo rahariva iresaka momba n'le CADEP PDDAA programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique itsika ao anatin'izay tambazotra zay koa miditra anatin'izay ao anatin'io dia miteny zany ny politika ny agricole zany politika agricole miteny hoe ao anatin'ny folo taona atsika nanomboka tamin'ny 2015 zany dia tokony hanana 2 millions d'hectares omena atao fambolena na io tantsaha dia za tsy hanonona le terme io tantsaha fotsiny eto fa zay investisseur rehetrarehetra satria ozy izy tsika hoe Madagascar est un pays agricole alao ampina ny tantsaha dia zay le politika hoe mila 2 millions d'hectares aiza nahitantsika an'izany 2 millions d'hectares zany zay le fanontaniana mipetraka fa ao anatin'izay monsieur Miora ny anatin'ny environnement koa dia mitady 4 millions d'hectares fa tsy ambolena fa ambolekazy moa izy zay reforestation dia afa koa ny secteur anankiray ny tourisme ariko mitady 6 millions d'hectares be da be dia ohatany geste amin'izany satria nona daholo nareo hoe nareo nge raha tsy mandalo ny sampandra raha fanana tany gazo an'izany
fa raha ivesaka saminareo any nareo a tsy azo an'izany nareo dia hoy zaho hoe mila miresaka amin'ny sampandrarany fananantany tsy voatery hoe direct fa inona ny politika apetraky ny fitondram-panjakana momba ny fananantany a andaontsika miaraka mamolavola an'izany zavatra zany zay le lobby inona tedavina aminareo zany ny FCA sy ny karazany a inona le hitanareo a tena mila an'io 2 millions d'hectares io tokotra ny ve nareo sa manao ny ara-taonareo inona izy zay tokotra ny ve le izy andao hiara hiasa atsika amin'izay lafin'izay iany tompoko iverina amin'le sary a aiza nahitantsika an'izany a 2 millions d'hectares zay nahitantsika an'izany a dia afaka manatina ny hoe atikatra amin'le hoe domaine privé de l'état tsika dia misy an'le titre dia terrain titré au nom de l'état soratra amin'ny anany anytsika le manangatanana mba hameo anay ty terrain ty atreto a ny sampandrarany fananantany mbola tsy mahafantatra hoe iza daholo ireo fa ny zava-misy amin'izao fotoan'izao dia le hoe le olona ny matetika midina iny fotony mitady ay tamin'ny mpanjakana io dia zay izy vao manatina ny sampandrarà ny ezaka tianay ao atao anatin'le fanavozana dia le hoe anao inventaire n'ireo terrain état rehetrarehetra reo mba sitranay a mba ho fantatry ny rehetrarehetra hoe aiza daholo ny misy terrain disponible ao anatiny io ty hevitra anankiray ty hoe ny état ao zany tsika no afaka mangataka hoe afaka mangataka koa tsika any amin'le terrain privé zany hoe a efa titré a amin'ny anaran'olona za zany manana tany ahoana afaka azoko atao no mivarotra aminao dia manana tany koa ianao zany hoe ianao sy za zany no fampirarà amidiko aminao le tany a afaka mamboly ianao zay lalana anankiray lalana faharoa dia ato amin'ity dia droit de propriété a non titré ty dia io le teneniko hoe raha fetsitsika zany andana miazakazaka amin'le terrain non titré non occupé fa ino fa vao manajary eo ianao dia efa azo lazaina hoe anao io a miazakazaka ianao any amin'ny guichet a foncier a dia angatahanao le tany satria profonao a ianao nefa nanajary anazy any zany afahantsika mangataka tany fa misy ihany koa reo le ataontsika hoe terrain statut spécifique ho an'ny aire protégé raha angataka ry zareo 4 millions d'hectares dia any amin'le terrain affecté ministère ny environnement zany mila mangataka hoe affecté ho aminay ty terrain ty tsy tafiditra amin'ny resaka agricole zay a fa environnement dia amin'izay fotoan'izay izy a raha toka anaovan'ny aire protégé dia lasa manana satatany manokana zay zavatra zay ny hafa koa ny affecté koa nalaza koa ngamba ny asa nareanareo hoe tany atsimotany ZES zone économique spéciale rehefa misy zavatra mitsanga dia efa tantara be amidy amin'ny Mauritianne zao sy ny karazany amin'izao fotoan'izao mamolavola ny lalàna momba an'ireny inona moa mahatonga antsika manao an'ireny miezaka tsika le hoe hampandroso ny firenena ary ny tany atao fitaovana hampandroso ny firenena ao anatin'io terrain statut spécifique io zany tsika ny miezaka mamorona n'le ataontsika hoe ZES miezaka tsika hamorona n'le atao hoe ZIA inona moa le ZIA zone d'investissement agricole matokoa miara-miasa aminay zany a satria midéveloppe an'io zay a any amin'ny faritry vakina karatra inona ny ZIT zone d'intérêt touristique satria ny tourisme koa mitady tany ahafahany mametraka an'ireny hôtely reny a hiatirena ny touriste betsaka reo ataoko hoe ZX fa hatretytsika tsy mbola manana ny lalàna an'izany somary taraiky ny fitondram-panjakana ny fametrahana ny lalàna fa le privé ny azakazaka tonga aloha nametraka an'izay activité zay dia eo koa le tenenina hoe ampio zay ry zareo a inona le hevitrareo a raha metraka an'izany inona le zavatra iainanareo hoe ny fotony a andao hifanampy a amin'izay lafin'izay iany tompoko ya toy izany iany tompoko dia misaotra tompoko zay le zavatra azo mifampirarahana